tsodrano etiny mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe sy Daniel Randrany Avravelona ho an'ny fiangonana Refi Androdrakely sy sapana rehetra miaraka aminy amin'izao taona 2024 izao. Voalohanteny ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Misaotra azy tokoa isika satria izy tompo Andriamanitra tsy toa no nitantana sy nivimbina antsika ka tokasaoma tsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba hiaraka hanompo an'Andriamanitra sy hidera azy. Ary ny lehibe indrindra izay andrasantsika dia nitsodrano avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izay entiny mpanompony. Ka ho fisaorantsika an'Andriamanitra sahady satria mino isika fa izany tsodrano izany dia ho ataon'ny tompo ho tanteraka tokoa eo amintsika dia hitehaka faran'izay mafy dia mafy isika. Faharoa, miarabanareo izay tonga manotrina ty fotoan-dehibe ity ho izay mivady Rahaba Raina Soavina. Ombantsika rehetra ny an-tompo amin'ity taona 2024 ity. Noho izany raiso ny tsodrano entinay ho anareo amin'ity taona izay diavintsika ity. Sambatra raha samy azo ony ny ambiaty fa notahin'Andriamanitra manokana ka nataon'ny olona ho famantaran-taona. Fa sambatra raha samy fiangonana kosa ianareo izay nanaovan'Andriamanitra anay ho mpanompo, ho mpitandrina, fa natsangany tompo olony ianareo mba ho tahina manokana amin'izao taona 2024 izao. Ho tahinany ny fiangonana izay miditra amin'izao tranon'Andriamanitra izao, ary ho tahina ihany koa ianao raha mivoaka ka hitondra fahasoavana mody. Tsy andao anao na asaraka anao any tompo amin'ity taona ity. Koa na aiza ny toerana misy anao, iasanao, amelomanao teny, na ianatsimy ianao, na ianavaratra, na iatsinanana ianao, na iakandrefana, dia hitahy sy hanambina anao amin'izay zavatra rehetra ataonao ane ny tompo. Ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity ane lay tsodrano izay nataon'ny Melkisedeka mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Hoy izy, ho tahin'Andriamanitra avo indrindra nay ianao ry Androdrakely, dia Andriamanitra izay nary ny lanitra sy ny tany. Ary isorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nolotra ny fahavalonao hoe ho atananao. Ho tahina mihoatra noho ny olona rehetra ne ianao tompoko. Fitahina trany ane ny fiainanareo ry Androdrakely. Sambatra raha samy azo ono ny azo nambolena eo amoron-drano ka mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Tsy atahotra izy na dia avy aza ny anandro fa ho maitso mandavataona ny raviny. Ary tsy anay ihany koa izy na dia miantona aza ny andro satria tsy tsahatra ny famoiny. Fa sambatra raha samy fiangonana kosa ianareo
zay nentin'Andriamanitra ato amin'izao asa izao fa amin'ity taona ity dia hanavaka anareo ny tomp'Andriamanitra ary hitondra anareo ho amin'ny fahombiazana mihoatra noho izay efa nataony hatramin'izay izy. Andro fa izay hitoeran'ny fiadanana tahaka ny hazo maniry mamaka eo anilan'ny rano mandeha tokoa ane ianareo ka hita vokatra tsara ary vokatra mandavataona. Fahombiazana ane ny fiainanao, fahombiazana ane ny fiainanao, fahombiazana ane ny fiainanao ry androndrakely. Aza matahotra ianareo ry androndrakely fa efa nampitondra faminaniana ny tomp'Andriamanitra tsotoa ho an'izao fiangonana izao. Faminaniana efatra amin'ny ela fa ho tanterahany kosa amin'izao taona dia avintsika izao ilay izy. Hoy izy, aza matahotra ry tany fambolena, miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe ny tombon-tsotoa. Aza matahotra ry biby eny an-tsaha fa miamaitso gijana any an'efitra, mamoa ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianao ry androndrakely, zanak'Andriamanitra, taranak'Abrahama, olom-boafidy, fanjakam-pisorona, miravoravo sy mifalia amin'Andriamanitra reo ianareo fa nome anareo ny lohaorana onina izy dia andatsaka raha ny orana mivatravatra ho anareo eny ny lohaorana sy ny orana aloha ka amokatra ho anareo ny tany. Dia ho feny vary ny famolona ary ohatra ny vata fanatazana divay sy ny diloilo ary tsy anakery amelanareo ny vitim-piana miakatra eto Madagasikara. Ary onerako anareo le taona nohan'ny valala dia nikoraika sy sopanga ary kijeja zay miaramilako betsaka nalefako amelanareo. Ary inana ianareko voky dia hiderany anarany Andriamanitra reo dia ilay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy fa magaga ny fitondrana anareo ary tsy menatra mandrakizay ny oloko. Ho fantatrareo fa ao avoany zao fiangonana zao ao ary izao no tompo Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy menatra mandrakizay ny oloko. Aza matahotra ihany koa ianareo fa nafiry ny isan'ny fahavalonareo na manao ahoana sy ahoana ny herina dia ho resy mora foana eo alohanareo avokoa izany. Ny tompo tsy to no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ho tanteraka aminareo ane zao faminaniana nampitondrain'Andriamanitra izao. Asa matahotra ianao fa mombanao ao. Ary za mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao. Mampaheranao sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavanana amin'ny famarinako ao. Indro menatra sy angaiay zay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levona zay miady aminao. Fa izao tomp'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy sady rainao no mitantana ny tananao kavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao. Ho tanteraka aminareo ihany koa ane le teny nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika
amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ary mbola ho tanteraka aminareo ihany koa ilay voasoratra ho amin'ny salamy manao hoe na dia isa arivo aza lavo eo anolohanao sy ray alina eo amin'ny kavananao dia tsy atra aminao zany. Tsofoko rano ianareo izay manatrika an'ity fotoan-dehibe ity, tsofoko rano ho amin'ny fandresena ianareo. Ho zahay mivady hoe fandresena, fandresena, fandresena mandrakarivane ny fiainanareo amin'izao taona 2024 izao. Olona mpamifanafana tokoa ane ty tranon'Andriamanitra ity. Noho izany na iza ho avy hitadan'Andriamanitra ato amin'izao toerana izao dia hitan'Andriamanitra miasa sy mamonjy ary manao fagaganane izany olona izany. Izay rehetra ho avy ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ka hitondra ny aretina mahazo azy dia ho sirina avokoa ane izany olona izany. Izay rehetra hitondra ny olana sy ny zavatra manahirana azy ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia hazo famindrapo sy fiantrana ka ho vonjena tokoa izany olona izany. Ary ho afain'ny tompo amin'nymamakakane ny fanirian'ny olona ho avy amin'Andriamanitra ato amin'ity toerana ity. Hotsatan'ny olona tsanatsanany ny fanafana izay entin'ny tompo Jesosy ato amin'ity toerana ity amin'ny alalan'ny hetsika sy mivavaka ataon'ny mpampian'Andriamanitra. Mahafan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny izao fiangonana izao ka omety ho fonofo sy fovaovavany izy. Ary izay masina ao ka mbola iamasina ihany. Ary izay matahotra an'Andriamanitra ao ka mbola hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra ihany. Mbola ho afan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ihany ity fiangonana ity ka izy sy fahazam-panahy sy fampisolanam-panahy ary ampitompon'Andriamanitra isan-tametranany ny olon-tsena. Antananarivo fafito volana janoary taona 2024 pasteur Adolphe sy Daniel randrany Fravelona ny telo sy miatany ho an'Andriamanitra irery ihany.